ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra tompony vahaolana, manana ny vahaolana rehetra, amin'ny anarany no iarabako anao indray. Amin'izao fionantsika eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity, dia ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa izany. Dia mamerina ny fiarabananao ho anao izay manaraka izao fandarana ny fandresen'ny mpino kristianina izao. Mialohan'izay iarahantsika miombana eto hitondrana ny taridalana aminao dia omeko anao ny lohatenin'ny taridalantsika anio araka izay voasoratra amin'ny Jakoba 4:7 ny andininy 7. Jakoba 4:7 ny andininy 7. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia manekea an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Fa mialohan'ny hamakafakatsika an'izany iarahantsika eto dia andeha aloha iombana amin'ny vavaka isika tompoko. Ivavaka isika. Saotranao izay Andriamanitra, mampahafantatra anay mandrakariva ny lalana tokony hizoranay azahoanay ny fandresena. Misaotra ny amin'ny fisian'izao onjam-peo izao izay mitoana fanahin'olona maro ho anao Andriamanitra. Tsy misy tiana ho very tokoa mantsy izahay tsirairay avy, ary izany no anirahanao mpanomponao maro isan-karazany hitoana ny olona rehetra ho eo aminao. Fantatrao ny mangetahetanao, fantatrao ny maniry fatratra anao, fantatrao ireo rehetra koa nefa izay ao anatin'ny geja, ao anatin'ny fatorana. Fantatrao ihany koa ny mandalo ny ady sarotra, ny mandalo ny olana maro isan-karazany, kanefa mahatoky ny teninao izay manome ny vahaolana fa mila manaiky anao izahay, araka ny voalaza teo hoe manekea an'Andriamanitra. Dia indreto izay Tompo ampianaro, tario lalana, ahay anaiky anao sy ny sitraponao, ary tsy anao afa-tsy ny sitraponao rery ihany izay tsara sady akasitrahana no marina. Dia miasa mahery amin'ny izao fotoana izao ianao Tompo, ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy, mba ho tokantrano feno fandresena ny tokantrano tsirairay, ary tsy misy mialamaina izany eo aminao, tsy misy fatiantoka eo aminao ka haneo zava-mahagaga izay tsy takatry ny fisainanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana, mialohan'izay iombonantsika eto amin'ilay loha hevitra araka izay voasoratra ny amin'ny Jakoba 4:7 ny andininy 7 hoe: dia manekea an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Dia andao isika hanasa ny antoko-pihira Hosana Ambojatovo fitiavana amin'ilay hira ny mitondra ny lohateny hoe miasa Andriamanitra. Ndao ary. Senyolana tsy azo vahana, tsy misy arety tsy azo sitranina, to mavere vitranao fatratra, mafantatra ho feno e finona, sao teny izao mampaherezako anao, dia zavatra rehetra dia hainy atao. Jesosy fitiavana mijery anao, alovany amina manatona. Sairantsainy anao teotra iarina, milanjy rery izay midona. Jesosy nondravanio ino ifamarina, voavonjy izay manampinona.
zahadoetrazinandray atsapianafa miasana manitra everangere zay lofidinifa sarafiafarana tenana hatana sy liovana kato nanomponana so natety atany tindrandany trany gainany fiada nany tompo sese votokano farahidiny nefa patranangeka tsy didiny sesopamonje fanaridiny tompony zavatra rehetra drao misy zay tokony bebahana fanotangeka vatomisakana zavamando sy kaleo ialana miovadewitana miazavana miandrelanao izy tsy mba mandatsy izy fitiavan-dehibe no ao ampony anio raha etrenao mifanapahany iseo tokony fitahiny noarinisika iana finaritra na de zahatoetrazinandray atsapianafa miasana manitra everangere zay lofidinifa sarafiafarana tenana hatana sy liovana kato nanomponana so natety atany tindrandany trany miainany fiada nany tompo noarinisika iana finaritra na de zahatoetrazinandray atsapianafa miasana manitra everangere zay lofidinifa sarafiafarana tenana hatana sy liovana kato nanomponana so natety atany tindrandany trany miainany fiada nany tompo miainany fiada nany tompo dia misaotra betsaka ny antoko-pihira ho sanam-bojatovy fitiavany sika riavany fa tena tsy misy olana izay tsy hain'andriamanitra vahany ary naharetina raha mandalo eo amintsika hainy ny manasitrana antsika ary amin'ny fotoanany a fa tsy hoe amin'ny fotoanantsika kory fa amin'ny fotoanan'andriamanitra fa inona ny tian'andriamanitra aseo mba hahafahan'ny asa ao anatin'ny fiainantsika amin'ny fotoana izay andalovana olana amin'ny fotoana izay andalovana aretina mila manaiky an'andriamanitra sika riavana mila manaiky an'andriamanitra satria andriamanitra ngeny naharentsika olombelona ary rehefa naharentsika izy a dia izao ny voalazany any amin'ny Isaya 2:20 ny andininy faraky 12 hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany iadidiny izao iadidiny ange ianao koa e ary tsy miala maina amintsika izany andriamanitra fa tena mikarakara ary tena manatsotra ny tanany izy a anafaka an'ireo rehetra izay anaty aretina anaty olana anaty fahoriana fa ny mahavariana dia be ny manakana an'io tanan'andriamanitra itsotra io mba azahoana ny fanafahana azahoana valim-bavaka azahoana ny fandresena be ny manakana ny tanan'andriamanitra fa zay tiany atao ihany no ataony anika tsy mba mahita fandresena zany tsy mahita fandresena ry havany misy tantara ny tiako ampatsahivina anao
fa raha nisy ny olona zay tena nandalo olana dia Josefa. Voarakitra zany any amin'ny Genesis manomboka eo amin'ny 5:30 raha maka ianao patonga any amin'ny 5:10. Fa tena tsy afakolana io Josefa io. Na ny raita-po taminy azy dia nankahalaza azy. Dia nalatsa ny tany anaty lavako i Josefa. Fa inona nataony Josefa? Tsy mba nimenomenina izy fa maninona nataonareo an'izao e? Dia ny hoe gogogo itomany tsy izany. Fa tao izy dia iny Andriamanitra fa nandefa olona anitona azy tao. Nga vita an'izany ihany, namidin'ireo rahalahy indray izy ho andevo. Fa nanaiky izy, tsinitsinina nge ny zavatra nataony, fa noho ny fialonan'ireo raita-po anazy ireo, izany no nampatonga ny Josefa nandalo ady sarotra tahaka an'izany. Be dia be nge ny ankohonana ny fianakaviana izay tena hoe ny raita-po mihitsy no tena mamingana, no tena mahatonga zavatra atongavana miady ady sarotra zay lalovana, mahatonga olana. Dia rehefa injay fa mihoatra ny tokony izay heverinao dia lasa miady ange. Dia inona ary no atao? Manekeny zavatra rehetra zay misy, manekeny tenin'Andriamanitra, araka ny voasoratra tao amin'ny Jakoba teo hoe maneken'Andriamanitra. Ny fanekenan'Andriamanitra nge dia ny fanekenany teniny. Ahoana hoy Andriamanitra manoloana ny fifandirana sy ny ady izay miseho? Mandefera nge ozy Andriamanitra, izany no lazainy. Araka izay voasoratra any amin'ny Tesalonianina 1:5 ny 2:17. Fa raha tsy mandevitra ianao dia tsy miasa Andriamanitra. Tsy misy olana zay tsy hain'Andriamanitra vahany. Hain'Andriamanitra ny mamany olona satria Andriamanitra tompony vahaolana izy. Fa ny angatahan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia ny manaiky anazy. Fa mazava ny voalaza tao amin'ny Jakoba 2:7 teo hoe maneken'Andriamanitra ary manohera ny devoly. Ka raha ohatra tsy mety manaiky an'Andriamanitra ianao fa hanohitra ny tenin'Andriamanitra ianao dia lasa manome vahana ny devoly ianao. Dia lasa ny devoly indray ny lasa ekenao nge amin'izany. Ary rehefa tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao dia irika anankiray hidira ny devoly eo amin'ny fiainanao izany, mba hanakoritana ny ambony ambany tanteraka ny fiainanao, ny fiainanareo etsy an-daniny ihany koa. Dia anenge ho toizantsika ny tantaran'i Josefy, ahitanao an'izany hoe fomba fiasan'Andriamanitra ho an'ny olona manaiky an'Andriamanitra izany. Andriamanitra ny teny hoe ianareo angina fa izany miady ho anareo. Tena haina angina nge i Josefy. Exode 7:7 izany voalaza izany. Tena haina angina Josefy ary miasa Andriamanitra eo anatrehany fanevatevana ny olo-marina, eo anatrehany Josefa zay nandeha tamin'ny fahamarinana, eo anatrehany Josefa zay nanaiky ny zava-nisy sy ny zava-niseho. Dia inganiko ny tantara satria lava be ny tantaran'i Josefa, fa nogadrainy izy. Ary rehefa tany hipigadrana izy dia miasa Andriamanitra ho alazaiko anao. Fa na ny nofo ny mpanjaka tao an-tanàna ary tsisy nahadika ny nofo ny mpanjaka. Nalaina daholo ny mpisikida, ny mpanandro, ny mpanao ody rehetra, tsisy nahadika ny nofo ny mpanjaka. Izany no anaporofony fa mahery io Andriamanitra io. Dia i Josefa kosa rehefa nilazaina an'io tao am-ponja dia nahay izy ny dika ny nofon'ilay mpanjaka. Dia nalay ny mpanjaka izy no nilazaina azy ny dika ny nofy dia marina, ary izy no voatendry ny mpanjaka hitantana ny firenena ray manontolo. Azonao ve le hoe mahay manaiky ny zavatra miseho rehetra eo amin'ny fiainantsika? Fa Andriamanitra nge ny manandratra anao e.
efa voalaza any amin'ny salamo 1:9 ny andininy 4:10 fa asandra ny any amin'ny avo ianao satria izy no nyraiketany ny fitiavanao. Rehefa miraiki-pity amin'Andriamanitra izany dia mahay mankatony tenin'Andriamanitra. Jereo ange ny mpifankatia ny mpifankatia ange rehefa miteny ny anankiray hoe tsy tiako ianao manao an'izao zavatra anankiray izao, ohatra hoe ianao aza manao akanjo lava be ohatra n'io fa tsy tiako, dia miezaka mamboatra akanjo arak'izay hitiavan'ilay mahalala ny azy izy. Raha miteny indray ny anankiray hoe ianao aza mifoka sigara fa tsy tiako, dia tsy mifoka tokoa izy ary tsisy na afaka azy tamin'ny sigara iny raha tsy nitenin'ilay olona tiany. Ka raha tianao Andriamanitra, raha Andriamanitra nanoloranao ny tenanao, ekenao ho mahefa ny zavatra rehetra, dia araona ny teniny manake azy fa izay rehetra nanaiky azy mbola tsisy ny alamaina izany ary nanehoany ny voninahiny izay rehetra nanaiky azy. Jereo tsara ny tantaran'ny Maria sy Marta izay anabavin'ny Lazarosy. Efa miteny Jesosy hoe andaontsika ho any amin'ny fasana. Teo amin'ny fasana dia esoriny vato hozy Jesosy. Nga nanaiky ry zareo Jesosy efa trandro ane Lazarosy zay ny maty, efa maimbo izy zao. Taorianany efa trandro dia nalevina, efa maimbo izy zao, fa tsy nentina nanaiky ane ny anabavin'ny Lazarosy. Nefa Jesosy haneo zava-mahagaga zay tsy hain'ny sain'izy ireo fantarina. Ary indraindray io tenin'Andriamanitra io tena tsy hoe indraindray fa tena mifanohitra amin'ny lojikan'ny olombelona. Ny lojikan'ny olombelona dia hoe efa trandro ve zay nahafaty azy dia ahoana indray ny mbola havelona azy. Zay tokoa ny lojika izay, efa tsy isaina intsony, efa nifatorana mafy. Ary raha toa raha atao hoe ny isaina kely efa sepitry ny namatorana azy, efa ny anaty fasana, ahoana intsony ny havelomana io. Fa hoe Andriamanitra hoe ny fihevitra sy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako, araka ny Isaia 5:10 ny 9:9. Fa zay tenenin'ny Jesosy re dia atovy. Fa rehefa natao tokoa zay nitenenin'ny Jesosy nakodiny vato, ny antso tamin'ny feo mahery Jesosy, iny Lazarosy fa nitsangana. Be dehibe nge ny faty tao anatin'io fasana io fa Lazarosy ny natsoiny Jesosy hitsangana dia izy no nitsangana. Na inona mety ho fahafatesam-piainanao amin'izao fotoana izao, mino fotsiny ihany hoe miantso ny anaranao Jesosy amin'izao fotoana izao. Mitsangana dia mitsangana ianao, mitsangana ry ao anatin'ny ady izay atrehanao, fa aza mitoloko, aza mitomany, aza mitanondrika, fa Jesosy te ampiseho ny heriny ho anao. Hoe ny voalazan'ny tononkiratsika teo hoe mba fantatrao ve ozy izy ny atao hoe finoana zany nge fanantenana ny zavatra mbola tsy hita, araka ny voalazan'ny Hebreo 1:12 ny 1:1. Fa raha zavatra efa hitan'ny masonao tsy atao hoe finoana mihitsy zany, fa mbola tsy hitan'ny masonao, mbola tsy renin'ny sofinao, zany ny tian'Andriamanitra aseho eo aminao. Inona moa no mahatonga ny korotana ao anatin'ny fanambadianao raha vao tsy manaiky an'Andriamanitra dia tsy maintsy mikorotany. Be dehibe amin'izao fotoana izao ny tokantrano izay vita orina no mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny. Efa nilazaiko teto zany ndray maka ary havana, fa mbola averiko ihany satria tena be dehibe ny tranga izay miseho rehefa anontaniana ny korotana, ny antony izay mahatonga ny korotana ao amin'ny tokantranon'izy roa dia satria mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny. Ka mbola tsy mahaleo tenany dia aza mbola manambady ry raha tsy mahaleo teny. Ka mbola anaty fahasahiranana, mbola tsy miasa ry zareo dia aza manambady ry raha mbola tsy miasa. Fa rehefa vonina ianao ny itokantrano,
ny anambady dia miala ao anatin'ny tokantranony ray aman-dreninao. Na inona alahelo ny ankohonanao anao dia izay tianao, na anaiky ny tenin'olombelona ianao na anaiky ny tenin'Andriamanitra ianao. Voalohan'izay, ny faharoa manarak'izay ngery havana dia izao hoe isika vehivavy mandrakariva miseho be loha, tsy mety manaiky ny tenin'io vaditsika io isika. Ary zany no mahatonga nkorotana satria Andriamanitra efa niteny hoe ianareo vehivavy manake ny vadinareo. Fanontaniana apetraka ry havana ny hoe fa maninona ny tsy mety manaiky dia anjaranao ny mamaly an'izany raha toa ka tranga misy eo amin'ny fiainanao zany. Indraindray ihany koa any amin'ny ohatra hoe any am-piangonana na eo amin'ny fokontany na eo amin'ny firenena tonga ny fifidianana dia efa vonombonina tsara ny anankiray fa za dia hanao mpitam-bola. Misy dikany io maniry mafy hanao mpitam-bola io natao ny fifidianana tsy lany ianao, tezitra ianao. Natao hoe tsy mpitam-bola raha fa ofilo na isan-karazany arak'izay rafitra misy. Tsy mety manaiky ianao nefa ny tenin'Andriamanitra amin'ny maha kristianina antsika dia izao ny voasoratra any Petera 1:2 ny 9:7 hoe ary noho ny tompo noho ny amin'ny Jesosy nge izany no antony anekena zay rehetra mitranga na ny olona ara ny mandahatra anao hoe avatorinato ianao na hoe eto ny birao misy anao na hoe ary ny toerana zay tokony andehananareo indray aloha. Ary izao ny voalaza hoe ary noho ny tompo dia maneke zay rehetra voatindrin'ny olona. Tena maneke noho ny amin'ny Jesosy no anekena. Mahafinaritra ry havana ny keo maraina tafahoana tamin'ity rahavavy anankiray dia za ozy mba maniry anao hoe ho any tranoko andao vetivety mba ho any dia tsy dia lavitra ny tranonay moa ny misy azy dia nandeha nijery an'ilay trano izay mbola ahorina ary nisy anton-javatra moa izay antony tena hoe nandehanana tany ifampiresahanay. Dia hoy izy mantsy hoe jereonao anie ity faritra eto ity anie mbola tanànanay dia jereo ny anaovan'ny olona azy asiany tranon'ilay olona ao ambadika an'izany ataony mihoatra aty amin'ny taniny. Dia hoy hoe dia ahoana ho azy zany dia izao ny valiteniny hoe tsy maninona noho ny amin'ny Jesosy. Izao fotsiny ozy ny vavaka nataoko hoe Jesosy hitanao anie izao tsisy miafina aminao anie izao hitanao tokoa izao Jesosy. Dia aleo amin'izao fa hitan'Andriamanitra io nekeny na ny tsirariny izay miseho eo amin'ny fiainany azy. Ianao izay miaino io amin'izao fotoana izao impiry ireny tsirariny nandalo teo amin'ny fiainanao rehefa tsy mety manaiky anie dia lasa miteraka ady. Fa ninona mety ho ratsy eo amin'ny fiainanao izay mandalo dia ataovy tahaka ny Josefy araka izay voasoratra any amin'ny Genesis 15:2 hoe nareo no misaina hanisy ratsy fa Andriamanitra kosa mihevitra izany ho soa. Ary dia soa ny zavatra niseho teo amin'ny Josefy araka izay efa nambarantsika terem-piandohan'ny fandaharana. Ary izao ny voalazan'Andriamanitra raha toa ka tsy mety manaiky ianao fa ny ianao ihany ny tokony ho anao, tsy mety handevitra ianao manoloana ny toe-javatra iray hantika mahatonga anao mananady aman'olona. Dia izao ny voalaza araka izay voasoratra any amin'ny Korintianina 1:9-7 hoe ary ankehitriny dia mikilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandevitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana ny tsy aleo maharitra ambakaina azy ianareo? Fa misy anie isarahany vadiny dia anaovany vadiny divorce. Dia inona hoe ianao no lazain'ilay vadiny ihany? Atsanga tsy amanorana daholo ny lazainy any amin'ny tribonaly ihany. Ka izy nanao an'izao
izy nanao an'izao fanamelohana fotsiny zavatra tsy nataon'ny ankilany akory. De inona no atao? Hitabataba, isendoatra. Anjaranao ary zoanao ny miteny hoe tsy nanao an'izany tompoko. Fa rehefa izy no te hiala aminao, izy no te hisaraka aminao, de avelao izy no andeha. Fa efa voalaza ny tenin'Andriamanitra nge. Araka izay voasoratra ny Korintianina 7:15 hoe raha ny tsy mino ny miala dia aoka hiala izy. Rehefa tiany ianao divorce aminao, avelao izy andeha. Fa raha ianao ny mbola misisika tsy mety manaiky an'izany dia ho vao maika ho afo be nge ny fiainanao. Fa avelao izy andeha, fa fantatr'Andriamanitra ny aminao. Ry havako, raha tsy mety manaiky sika eo anatehan'Andriamanitra, eo anatehan'ny fiainana izay miseho, ny zavatra rehetra izay mitranga, dia tsy misy ny fandresena eo amin'ny fiainantsika. Raha iverina any amin'ny tantaran'i Josepha tsika ry havana, tantaran'i Josepha ny fanekeny ange, na tsy rary ny arany zava-niseho teo aminy, dia ny fanekeny ange no nahatonga azy ho lasa prime ministre mifehy ny tanàna ray manontolo. Ka dia ozy ny voalaza ny oabolana 7 ny andenin'ny fahenina hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. So ianao indraindray miandry fiara, miandry bus, dia jerenao ny lera tara ihany ianao, jerenao tao tsy misy ihany ny tomobile. Ary na ohatra ary tonga ilay bus, tonga ny fiara, tao tsy tafiditra ihany ianao, maneke izay rehetra miseho fa tsy fantatrao ange izay ao aloha ao raha toka mandeha amin'ireny ianao, fa maneke fotsiny ihany. Fa marina miteny ny voalaza ao amin'ny oabolana hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Raha mety manaiky an'Andriamanitra ianao, alamin'Andriamanitra ny lalanao, alamin'Andriamanitra ny olanao, alamin'Andriamanitra izay rehetra manahirana anao, fa Andriamanitra ny filaminana io Andriamanitsika io. Araka izay voasoratra any amin'ny Korintianina 1:14 ny andininy 7:30. Maneke fotsiny ihany. Tiako ry havana ny mizara tantara aminao ary tantara tena marina. Araka izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly, fa tsy miova ny fomba an'Andriamanitra, fa izay hainy natao rehetra hatramin'izay dia mbola hainy atao hatramin'izao. Rehefa niteny Andriamanitra teo amin'ireo zanak'Israely hoe aty ny lalanareo, dia nanaiky i Mosesy notarihan'Andriamanitra. Tsy midika izany hoe rehefa nanaiky dia tsy hisy intsony ny ady sarotra izay lalovana. Teo indrindra ny nandalo ny ady sarotra, ijeren'Andriamanitra izahany toetrantsika tsirairay avy hoe mbola manaiky ny teniko ve ianao? Raha ohatra ka ohatran'izao ary ny lalana izay ho lalovanao. Netiny tamin'ny toerana tsisy rano ny zanak'Israely, netiny tamin'ny toerana tsy misy sakafo ny zanak'Israely, netiny tamin'ny toerana tapon'ny ranomasina ny zanak'Israely. Fa raha mety manaiky ianao eo anatehan'izay zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanao, na dia heverinao ary fa toa ohatra ny tapona daholo ny lalana rehetra izay jerenao, midy daholo ny varavarana, tsy hita izay ivoahanao, eo Andriamanitra no mampiseho ny heriny raha mety manaiky ianao. Ny fanekena tsy ny hoe ianao raha fa dia anaiky eo dia eo ianao dia mipetraka eo, tsy izany ka. Fa ny fanekena dia mitolona mbavaka amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no manome tolo-tsainanao rehefa tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao. Te hitantara aminao ny tantaran'i Mosesy ary havana. Rehefa niaraka tamin'ny jetro rafozana izy, misy olona be dia be tonga eo amin'ny Mosesy milaza olana, dia reraka Mosesy dia nipetraka. Ny olona izany no mitsangana milahatra ho eo amin'ny Mosesy ilaza olana.
dia Mosesy indray no mamaolana araka ny tenin'Andriamanitra izay anendren'Andriamanitra ny lelan'ny Mosesy, araka ny tolotsain'Andriamanitra izay tokony ho avalin'ny olona tsirairay avy. Dia inona no nitrango ianao tamevian'ny rafozany? Ahoana ty zavatra ataonao ty ry Mosesy? Vizana daholo inge ny olona mitsangany. Jereo ireo olona marobe ireo. Reo ve nilahatra tsirairay eo aminao? Sady vizana ny olona no vizana ihany koa ianao. Fa izao maneke ny teniko ianao fa hanoro hevitra anao I Mosesy tsy nanao hoe efa Andriamanitra mihitsy no mibitsika ato amiko izay valiteny tokony homenan'ireo olona ireo fa tsy ary havana. Tena hoe ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo dia nanaiky anjetro izy, na dia raha fozany azy jetro dia efa ray aman-dreny zany. Tena noro hevitra azy ijetro rafozana hoe andany ianao maka olona tahaka izao sy tahaka izao. Isan-karazany ny olona izay nasainy ijetro ho alainy Mosesy teo. Dia ny ady kely, ny ady madinika tsarain'ireo, fa ny ady lehibe ihany no tsarainao. Mba hitsinjovana ny avizanan'ny olona sy ny avizanan'ny Mosesy angeny nampatonga ny jetro ny teny an'izany, na tonga n'ilay rafozany nilazan'izany. Fa raha tsy nanaiky teo ange Mosesy, sady honoana tsy hihinan-kanina, azo antoka koa ny mety ahatorana azy satria ireo olona milahatra ireo na ho hariva ary ny andro tsy tapitra. Fa dia hitanao ny mifanekeny, tena lamina araka izany tokoa dia nety ny raharaha. Tsy fantatra hoe inona ny olana mahazo anao amin'izao fotoana izao. Ekeo ny zava-misy eo aminao. Ekeo io dia ataovy izay hifandraisanao be dia be amin'Andriamanitra, fa hiteny aminao Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay tokony ataonao. Voatsela akory ary havana fa androany tamin'ny tolakandro teo dia nahazo SMS hoe tena mba mangatabavaka rehefa tena miaina mitebiteby sy ny ady isan'andro ato. Ny rano mamofona, ny vadiko mila ady, miteny ratsy, tena mafy ny mahazo ny vadiko etsy-ndany ny misotro. Ny sasany moa zany dia milaza ny hoe ny vadiko dia tsy mody an-trano, ny an'ny sasany indray dia hoe ny vadiko dia tsy manome vola mihitsy. Isan-karazany. Dia hitanao rehefa tsy mety manaiky ny zava-misy ianao, inona moa ilay fanekena? Eo anatrehan'Andriamanitra ny tomanao andreny dia mivavaka ho andreny ary miaino an'Andriamanitra. Dia inona ny zava-misy rehefa tsy manao an'izay? Dia araka ny voalazan'ity voavakiko anao teo ty hoe tena miaina mitebiteby sy ny ady isan'andro. Fa atolory eo amin'ny tompo io omeo an' Jesosy io fa aza mivesatra an'io ianao. Fa tsy ho zakanao an'iny ny olanao tsy ho zakanao ny karazan'olana ao anaty tokantrano raha toa ka mivesatra an'izany ianao fa omeo an' Jesosy avokoa reny olana ireny apetrao eo aminy. Fa izy no efa niteny hoe apetrao amiko ny fanahinareo fa izaho no iay anareo. Angaha ianao tsy mahatoky ny fiahin'Andriamanitra anao? Inona ny antony hitebitebena zany? Ny devoly ange dia izay hampahory ianao no atony. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana tsisy tebiteby, tsisy tahotra, tsisy aia. Fa efa nilaza mandrakariva Andriamanitra hoe aza manahy, aza matahotra. Zany ange ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy mety manaiky an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao, dia izay le hoe lasa ny devoly no ekena, dia tonga ny tebiteby, tonga ny tahotra, tonga ny fanahiana, satria ireny no asesiky ny devoly eo amin'ny fiainantsika, eo alohantsika isan'andro, dia ireny no asesiky ny devoly eo amin'ny fiainantsika. Toero ny devoly araka ny voalazan'i Jakoba 4:7 izay lohateniny izao taridalana izao. Toero izy, ny devoly mitondra tebiteby tsy azonareo amin'izany ary devoly. Ny devoly mitondra aia sy ny fanahiana tsy azonareo amin'izany.
efa napetraka eo amin'i Jesosy Kristy zao adika izao a Jesosy mikarakarana io de avelao tena izy mihitsy no ikarakarana io fa inona no azonao atao eo ifamaly vava reraka eo ane ianao ary tsy haresy azy eo ange ianao mangina de mivavà miambena manjakariva isika mpino kristianina riavana efa natao jiro ary ny jiro de natao anazava aza fenina any amban'ny latabatra ny jiro Jesosy Kristy ny vata ny jiro aza atao any amban'ny vata famarana hoy zay moa le voalaza ao anatin'ny baiboly izany hoe aza afeninao aza vononao amin'ny alalan'ny tebiteby sy ny aiazy sy ny tahotra sy ny fitanondrena sy ny ranomaso tsy izy farany fa anisan'izay mamono ny jironao reny ary rehefa maty ny jironao iainanao zany rehetra zany de maizina ny fiainanao ianao le natao hitondra hazavanao anatin'ny tokantranonao ianao ndraiky io ny lasa nataony maizina vao miseho ny olana de maty ny jironao de inona moa zany aoka irehitra mandrakariva riavana ny jiro aoka irehitra ny jironareo hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra de ho mpandresy ianao rehefa arehetrao io jiro io de tsy maintsy miala ny maizina jereo ny ao anaty efitranonao amin'ny alina ny efitrano de maizy pito ary rehefa tonga ny hazavana marainy ny andro de miamazava ao anaty tokantrano tsy maintsy miala iny aiziny iny ka ny jirontsika de natao anazava ny tokantrano natao anazava ny toeram-piasana natao anazava amin'ny toerana rehetra zay ale de ilay fanahin'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy iny no miteny any anatin'ny fanahin'ny olona hoe tsy azonao kasihana io fa maninona ny voakasika ihany so de mitsilopilopy ary ny jiro andao samendy ny teny ao anatrehan'izany fa ny fandresena de vaovahomana ho antsika fa anjaratsika mihitsy ny mahatonga atsika andresy sy ny mampatonga atsika ho resy de natolotra anao teto tamin'ity androandroany ity tamin'izao alina izao ny lalana tokony ale de ny fahaiza manaiky amin'ny zavatra rehetra zay misy fa rehefa tsy mety mahay manaiky ianao de fahoriana sy afobe isan'andro no iainanao ho an'Andriamanitra irerany io voninahitra iombona amin'ny vavaka isika sotra betsaka tombo aho ny amin'ny teninao izay mampatsiazy mampahafantatra anay tokoa fa mila mirehatra foana ny jironay isan'andro isan'ora isa-manitra isa-jegondra mba hialan'ny miaizina andosirany aizina mila manaiky anao foana izahay ninona zava-mitranga eo amin'ny fiainanay satria efa nikenay hoe nao no mitantana ny fiainanay ka tsy takatry ny fisainanay ny fitantananao sotra indrindra Jesosy ianao ane ampitombo ny finoana ny anatin'ny tsirairay zay miaino zao fandarana izao amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy naovana izany vavaka izany amen meko anao ry havana ny larana finday raha toka misy zay ilainao azy de 034 11 293 24 de miorena tsara ary aza miova ihany koa velome noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso